Jemima Radaniel sy Mamrasonevo no nanao an'iny fanadihadiana iny. Asa ihany koa raha fantatrao fa misy an'ireny mofo masira izay antsoina hoe lifo ireny izay hoentin'ny olona mandehandeha eny Analakely eny ary miparitaka tokoa izy eny amin'ny faritra manodidina. Fantaro ary fa olona nipetraka fotoana ela tany ivelan'ny tany no manao azy ireny. Tapa-kevitra izy fa namaritra an'izany eto Madagasikara izay 30 ariary monja ary raha namana tsy mety miteny gasy fa amin'ny teny frantsay nanome an'ity fanadihadiana ity Claude Arasolusan sy Mamrasonevo. 12 taona lasa izay no nanomboka nivarotra ity mofo kely antsoina hoe lifo tetỳ Andohalo ity rangahy ity, ary tsy misy izay tsy mahalala azy ireo mpianatra tetỳ Andohalo sy ny manodidina ary ireo mpandalo ety amin'ity toerana ity. Mariana fa tany ampitan-dranomasina ny tena no nipetraka teo aloha. 22 ans que je suis debout devant ce pavé là. C'est une recette que j'ai créée en venant ici à Madagascar. Na amin'ny fotoana fianarana na amin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra dia hita ety toerana trany izy ary efa hitan'ireo mpividy raha teo ny ahitana azy. Zay moa tsy mianatra tsy ambany atsy. Vao première année moa izay dia mandehandeha ety amin'ity toerana ity. Ataoko izany hoe efa enitaona zany izay nahita nahafantarako anazy. Enitaona izay. Tsara ilay izy tamin'izany 20 ny ray an'ilay lifo. Izao izy izao niakatra kely say 50 francs zany fa izay ohatra ny mandalo ety Andohalo ety dia mba hitady an'izay lifo izay ohatra ny sendra mandalo dia mba ohatra ny vidy kely ohatrohatrotran'izay mahatsiaro ny fahiny. Mampiasa olona izay mivarotra lifo mandehandeha eny Analakely eny koa Andriamatoa Iliara fa tsy manana eritreritra ny hamatsy ny tsena izy. Safidy manokana ho azy ity asa fivelomana izay ataony ity, nambarany fa aleony mivarotra ny lifo izay amboarany toy izay miasa birao.